Daniela, toko voalohany. Tamin'ny taona fahatelo, nanjakan'i Joakima mpanjakan'i Joda dia tonga tany Jerosalema i Nebokadnetsara, mpanjakan'i Babilona, ka nanao fahirano azy. Dia natolotry ny tombo teo an-tanan'i Joakima mpanjakan'i Joda ary ny apahan'ireo fanaka tao an-tranon'Andriamanitra. Nentin'i Nebokadnetsara ho an'i Babilona ireo olona babo. Ny fanaka kosa nentiny ho ao an-tempolin'ireo andriamanina ary napetrany tao amin'ny efitrano firaketan'io tempoly io. Ary Nebokadnetsara mpanjaka nandida ny Aspenaza, lehiben'ireo tandapany, mba hitondra tovolahy Israelita avy amin'ny tarana mpanjaka sy ny fianakavian'Andriana sasany. Ireo tovolahy ireo tsy tokony hisy kilema ara-batana fa ho tsara tarehy sady ho feno fahendrena sy manam-pahalalana ary lalim-pahaizana ka ho afaka hanompo ao an-dapan'ny mpanjaka. Ampianarana ny soratra sy ny fiteny babiloniana izy ireo. Nasain'ny mpanjaka anokanana sakafo sy divay isan'andro avy amin'ny hanina mampisotrona izy ireo, ary koa ampianarana mandritra ny telo taona. Rehefa izany dia hanompo ny mpanjaka izy. Anisan'ireo voafidy tao amin'ny fokon'i Joda i Daniela sy Anania ary Misaela sy Azaria. Nomen'ny lehiben'ny tandam-panarana vaovao izy ireo, ka i Daniela nantsoiny hoe Beltesatsara, i Anania nantsoiny hoe Sadraka, i Misaela nantsoiny hoe Mesaka ary Azaria nantsoiny hoe Abedanego. Entitra ny fanapa-kevitry Daniela fa tsy handoto tena amin'izay sakafon'ny mpanjaka na ny divay fisotrona izy, koa nangataka tamin'ny lehiben'ny tandapa izy mba tsy hanery azy handoto tena. Ary nataon'Andriamanitra nahazo fity sy hindrafo teo anatrehan'ny lehiben'ny tandapa i Daniela. Fa hoy ity lehiben'ny tandapa taminy: ny Andriamanjaka no efa nampanokana ny sakafonareo sy ny fisotronareo, koa matahotra aho fandrao ianareo hitany mahiendrika mitaha amin'ireo zatovy mitovy taona aminareo, ka dia ho tapahiny ny lohako noho ny aminareo. Dia hoy Daniela tamin'ny mpiandraikitra rà izay voatendry lehibe amin'ny tandapa, hikarakara azy sy Anania ary Misaela sy Azaria: mba tsapao mandritra ny 10 andro aloha izahay mpanomponao, ka anana sy rano ihany omena ho aninay sy hosotroinay. Avy eo dia hojerenao ny endrikay sy ny an'ireo zatovo izay mihinana ny hanina fihinan'ny mpanjaka, ka arak'izay ho hitanao no ataonao aminay. Dia nekena izany sosokevitra izany, ka notsapainy nandritra ny 10 andro izy efa dahy. Ary no nitapitra ny 10 andro dia hita fa tsara endrika sy natavy kokoa izy noho ny zatovy rehetra izay nihinana ny hanina fihinan'ny mpanjaka. Koa nesorin'ilay mpiandraikitra rà ny anjara hanina sy divain'izy efa dahy, ka anana no nomeny azy. Ireo zatovo efa dahy ireo dia nomen'Andriamanitra fahaizana amam-pahalalana amin'ny sehatra rehetra momba ny soratra sy ny fahendrena, ary Daniela nahafantatra ny hevitry ny fahitana sy ny nofy rehetra. Rehefa tonga ny andro voatendry ny mpanjaka hitondrana ireto zatovo rehetra ankeo anatrehany, dia nentin'ilay lehiben'ny tandapa teo anoloan'ny Nebokadnetsara ireo.
ary niresaka tamin'ireo ny mpanjaka. Ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy Anania ary Misaela sy Abadnego. Koa dia nanompo ny mpanjaka izy efa dahy. Fony nanontany azy zavatra isan-karazany momba ny fahendrena sy fahaiza-manavaka kosa ny mpanjaka, dia nahatsapa fa nihoatra impony eny noho ny mpanao majika aman-tsikidy rehetra tao amin'ny fanjakany manontolo ireo. Ary Daniela dia nahatratra ny taona voalohany nanjakany Keriosy.